foana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Adalalitia nosoratany Randria Mampianina ary Lala Lea. Ovelomin'ny Vantsoa, Ny Ravo, Anjariliva ary Ony Miajanirina, miaraka amin'ny Faly, Rakoto ary Sinaizy. Tovirazana mamonjy ny nandray feo. Anjariliva ny nanatontosa. Mbola manao ina kendry bakoly a? Bakoly o? Rehefa vita re izay atao ndry ihany dia makanesa ty fa misy resaka ataonay siraindry amindry e. Endry neny a. Mandamo mandreto vilia avy nandreto sisa dia ho avy o. Aingana ihany reto fa mbola andeha asa nge raindry e. Avy e. Fa misy nakoariny dia dodona be ohatr'izany ry neny. Tia e. Ka mahazo toerana ianao anaka? Eny ary fa meno anareo a. Ento reny resaka rainy a. Ka tsy ho be sasany ary bakoly fa zao a. Efa lehibe anao ty anaka. Efa tonga tao izy ny fitenenana ka misy tovolaza ihany mba tianay ho vadinao e. Aza tapahandry ny teny raindry fa enoy aloha e. Marina mihitsy zany teny renindry zany ka zao tovolahy azo antoka tanteraka zany fa aza manandry iry bakoly e. Sataviny reto zany ny volony a. Tsy ahita tovolahy ohatran'izany ry na andeha any an-dafy azy. Marina mihitsy zany teny reninao zany e. Tsy hanolo-bato mafananao velively zay anaka. Afaka miteny amin'izay ve a? Eny e, eto ary ny teninao e. Zany ery dada sy neny ka mbola tsy nity olona izany e. Ka hoana? Ka zao zany ry re tsy vao ity a. Tsy sarotra ki zany a. Rehefa miresaka nareo a dia ho hitandry fa tovolahy mendrika izany. Fa izy zany ry dada sy neny a. Fantatro ve? Mety ho fantatrao ihany izy aloha e. Akizy tety ihany akizy fa nianatra tany an-drenivohitra dia mety tsy tadidindry fotsiny a. I fetra zanaka rasolo sy razay rian-dafy varatra rehetra ry bakoly a. Tena tsy azoko veroka mihitsy zany a. Ka rehefa hitandry izy dia ho babo avy hatrany ry e. Mino an'izany mihitsy a. Ka zay anaka le resaka. Io nareo mianaka manao azy fa ohatray saika adiniko fotsiny dia amin'ny sabotsy herin'ny rapito zany zareo miseho aty. Zay fa lasa fa sody ho taretiko. Mazotoa nareo mianaka ry aloha e. Mazotoa ry rangana. Hono ary neny. Ino kiry bakoly? Mba misy fanontaniana manidikidika ihany ho aty. Ahoana izay e. Inona moa zany fa izange vonina maly indry e. Zany hoe vady atolotra toy izany koa ve zany ianareo sy dada tamin'ny vady? Ie. Azo lazaina hoe zany satria olona nifankalala ny ray aman-dreninay. Amin'izao fotoana izao very neny dia mbola mety zany. Sady matetika ny neny ny vady atolotra ohatr'izao ka misy olana rehefa ny aoriana any e. Tsy misy an'izany retsy a. Ohatra kaiky izao izay mivady. Sady rehefa isy ny olana dia misy na fanambadiana tsy amboarina aza retsy a. Dia ahoana zany ry neny a? Tsy anaiky an'izany a. Fa inona moa no tokony tsy anaiky indry e. Sady tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany angendry e. Tsy tsara indry aza ve izay ray aman-dreny no mifidy an'izay olona ho vadiandry? Fantatro tsara nge ny toetrandry ry bako e. Tsy indry mihitsy no andahana ray aman-dreny indry. Marina izany ry neny a. Dia ahoana moa izany ny fianarako? Tsy ilaina intsony izany retsy a. Efa ampy aky ny baka. Mianatra manambady izao no tokony atao indry. Mianatra manambady? Fa nga ianarana izany ry neny? Ianarana ihany e. Fa rehefa mifankatia nareo dia mandeha ho azy ihany izany. Izay indrindra nge mampanahary neny e. Hoe ahoana? Mahalala anga aza ny tovolahy zany. Ka raha tsy mahalala indry ve izy hangataka indry ho vadiny indry ty koa tsy tena mampiomehy mihitsy a. Nefa za tsy mahalala azy akory. Ka efa halala azy re indry izao e. Eny ary koa. Zany tokoa ve ny fiainana. Tsy maintsy mankatony ray aman-dreny.
Mandrosoa ary nareo ry izy telo mianaka, Mandrosoa. Mahazo toerana nareo sady faly mandray sy mahalala n'ity ofin'antolanay. Androso tokoa moa zany ko sady hafahafa mihitsy kosa ka. Zany mihitsy ry izy mivady Ohatra ary tsy ahita teno ato zanako lahy fetrangatsy ohatran'izany ihany somary sarikenatra izy io sady mbola tsy eto ilay hosilan'ny ainy dia mbola tsy mahita olazainy ny fahitany azy mantsy no lakile ampisokatra ny vavany. Ho avy eo ihany izy rehefa ho hitanareo ihany. Dia faly malala anareo ray aman-dreny ny bakoly ahy tena efa tahita azy tokoa sady mitaitaina ihany hoe tovy ihany koa ve ny eritreritra sy ny safidinay. Zany ko lazainareo fa sarotokena zato izy nisokatra ihany ny vavany lety ko maika fa ahitan'ilay zana-domoina dia isokatra hatramin'ny maso. Zany reny hoe ry zareo tsika moa zany efa mifankalala tsara ary efa somary mifanerasera ihany indray indrindra fa zay lehilahy efa samy mahalala n'ity fotoanan'io ity izay isehonareo. Isehon'ny fetra moa zany ny marimarina koa satria ifetra no isehon'ny bakoly saty zany fetra. Saika dia efa izay zany ko ka aiza amin'izay ary ilay raha matokely bakoly fa na zay mivady koa zany efa tia hitan'ilay zanakay vavy. Marina tokoa zany mba aiza amin'izay ilay zanakay vavy fa efa tsy indrindaony ery ty fetra marina ko. Zay maharitra mivadina indriny sa ve ho alaiko any izy? Aleo alaiko amin'izay sady na izy koa aza nge efa tsy mahatombonao aiza indriko ry bakoly fa lasa izy teo kiala ho avy ery neny ohatra ny mangofotra zany ry neny ndry ty koa retsy aza manao an'io andao any amin'izay dia ho hitandriko izy ndraso aloha somary asioloko mena kely tia molotra mety tsara iny zay ary aza miondrikondrika ohatran'izao moa fa andao fa sasamy andro ny olona oaka kely aloha ry neny zay andao amin'izay ka izy ary zareo no rameva so bakoly nirina aminy kanto anezany zanako zany re olona tena meva tokoa araka ny anaranko ary to tsy mahateny le ty manahoana daholo nareo tompoko manakory retsy faly mandray andry ovinanto retsy aiza serifetra mitsangana dia raiso ny tanany fombadiny se tena lasa mono le ty mandray anao ary bakoly faly mahalala anao zakory fetra ary bakoly tena tsy nahapoziko kanto toy izao ty bakoly ty laniko tateraka lavitra tamin'ny nahitako azy hatramin'izay zao izy tena akaika tena domona ny volony lava ololy tonga ateny ambalahany ny orony ray maranidranitra ny volokodiny tsy mainty tsy fotsy manja hoe ny masony baribary ny molony tonina rafitra fa tsy manify loatra nefa tsy matevina ihany koa ny fipetraka le tandra mandravaka ny endriny ny manome endrika azy tateraka ny fitsiky ny kanto ary vo maika mamabo ny feo amin'ny malefaka zato fijeriny tena babinao ary fetra mitenena sy fa tsy lozase manono feo mazoto erany izao efa fantatrao angambanaka ny atondianay telo mianaka eto fa manamafy fotsiny no ataoko ka za aloha no rasolo ray ny fetra ary izy no razay aritiana reniny dia zato tovolahy zato kosa anaka no rasolo ary fetra na fetra zay zanakay lahy tokana zay maniry anao ravako ny tokantranony ka misaotra anareo zay telo mianaka ary izy telo mianaka nanome voninahitra anay faniriana moa ny antsika ray aman-dreny fa ny ankizy misafidika aleo mena azy ireo ny fitenenany alohan'izany nefa dia sahanay ray aman-dreny bakoly milaza fa akasitrahanay tanteraka ovinanto lahnay fetra zanakareo ka ngamba aleo enona amin'izay ary ny feon'izy roa ka tsy dia misy ambara firy angamba tompoko fa avy dia ny voamasony no potserina tsy mahay mandateny firy moa ty zanakareo fa zao
tiako bakoly ary tiako ravaky ny tokantranoko zay fa mba tia andreny feonao koa ary bakoly a ano ny kiry bakoly a ka tsy hitako izay holazaina menatra be inona ary ty ndrivy e zazakely ka menatra kosa ry izy zay kosa angetsinona zay vao mifankahita fa nga tsy tindria aza menatra moa e ka tsy zany fa raha tsy tindria dia lazao e tsy maninona nge tsy zany ka eny ary manaiky manaiky ho vadiko zany ry ie manaiky ho vadinao ay ka zay zany sia tsy mahagaga moa zao fetsin'izao e voaloha-pitiavany raha teo zany seka azo omena tsiny loatra ry izy zany mihitsy reny marina tsara re zany dia faly mandray anao zanako vavy ihany koa zary bakoly ary esory ny enatra fifankatiavanareo roa ny zava-dehibe zany mihitsy dia izay zany no izy re olona dia mirasoanareo roa amin'ny fiainana manaraka zany no iresahana ny fotoany soratam-panambadiana sy ny mariazy eny ary milamany amin'iny zany fa dia amasoy amin'izay ry izy mianaka ny sakafo ny mantsika irany eto ary sao dia misy anampiko anareo mianaka oko zao raha zay fa efa vitanay maraina avokoa nge fa alaina fotsiny sisy raha izany tsy aleo ve serifetra no manampy any aleo ary aho any efa reo amin'ny plato ireo daholo fa mitaona sisa ka aleo ngamba atao amin'ny ary amin'ny latabatra lehibe avokoa reo reo tsy efa natokako retsy rehefa lany soloana fotsiny aleo etiko retsy ary tena nanomana be mihitsy nge nareo zany aiza koa fa iny mihaja be ohatrao kosa ve ka tafaray samy mihaja zany ko indrindry bakoly ahoana ke fijerindriany fetra mba tiandriany ve izy loha tsy ratsy manaitra ihany hoit eo hoit eo ahoany mbola tsy fantatro roneny adray zay ary ne vao inony ony dia aleo amin'ny fotoana no hitsara to anondra ny ty zazy ty marina efa nanaiky ho vadiny akinona indray edray tsy azoko mihitsy roneny tsy efa zay ve ny tadiavinareo ory bakoly efa zaza manora aman-dreny aho zao inona re tiry lanitro tsy hanala baraka anay indriry bakoly ary zay ange tsy an'olo-bato mafanandry mihitsy tiako koa zay hampiakatra ny neny eo zany e tsy niteny hoe tsy ty osako fa rehefa mivady ve tsy hifankaty ihany fa ny mahagaga dia izy hoe efa ty hony dia marina ve zany dala mihitsy tiandry ty ka raha tsy tivy izy ho tonga angataka andry atiry bakoly iza mahita raha zaza mpakatora aman-dreny otrana koa izy aza dia miteniteny foana eo ndry tavy zaniko nefa inona koa moa no maharatsy an'izany tsy misy ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany zany mihitsy retsy milazary ndry amiko hoe tsy nafinaritra ndry ve fetra tsy mahafinaritra diso kosa zany zany izy sala amin'iny ve ny fiodirany manja tsy mainty tsy fotsy ny volony ohatry ny volontsony lavaranjanana marirandirana ay ve ka nahavita nandinika azy ihany tindry reny retsy le hoe voro mailala ny tera-boromanga izy loha dia tsara fa nitoetra ny herineny tsy hity velany ary matetika mamitaka ny bika amanendrika arakaraka ny fitondrandry azy ihany io tsy misy tsy vita ny fitiavana retsy ary ny mainka aza mety ho lasa fotsy ty avo izy dia ho hitandry eo zany mihitsy ny tehiny sady tsy mainty ny tsy fotsy fa zarazara iny zany mety hiova ho inona
tsara ny raha-panambadiana izy fetra. Androzy teny ny andro tonga ho volana ary novadika ho taona. Efa taona ny lasa. Niteraka mianadaza iroa. Tsy nisy mihitsy ny olana hatreto fa ohatrandreny mpivady rehetra eny ihany. Fetra miasa ao amin'ny orinasa indrainy fa za kosa dia mikarakara tokantrano. Ny marina dia ndreny mihitsy tsy namela asa fa manjary ratsy karakara hono ny zanany seho zafikeliny. Dia nanaiky hatrany satria mpakato ray aman-dreny. Bakoly somary ho taray kely akia raha riva fa misy asa tsy maintsy ho vitaiko e. Miantso anao iny raha hoe tsy tratrako ny fisakafoanana. Zay raha fa lasa aloha e. Eny ary dia mazotoa. Fangaky efa lasa fetra teo ry Bakoly. Eny ry mama, vao teo mihitsy. Fa ahoana? Misy ilanao azy anga? Anka. Ary mbola tsy mifonga izy menata? Solofo no efa taitra fa ny rina kely mbola matoriko. Aleo atory fa rehefa taitra ny rina kely dia ndaotsika efa mianaka mba hijery tsena fa tsena an'io eny ambany avaratra ko. Marina tokoa zany. Sady efa elany tsy nandehanana teny ry mama. Zany mihitsy no hitondrako anareo e. Sady mba hitsidika ny dahatoanareo anadahako fa atao tsy salama ane hono izy izay e. Ay. Nifanena tamin'ny papanareo mantsy ny zanany vavy matoa. Iza tokoa moa ny anaran'iny kialakely iny ray e. Maro kory zareo ka tsy tadidiko. Toa fitomena dary zareo zay. Ihany fa efa niteny fetra fa hoe taraiky vao tonga fa be asa. Aleo andamindamina kely aloha. Ary tena tsena be tokoa ilay tany a. Sady ahitana zavatra betsaka. Ary mbola tsy tonga angaky fetra? Ie, efa niteny izy fa somary ho taraiky hono kya. Ay, taraiky ahoana. Nefa rasolo efa tonga. Fa inona hono aky mataraiky azy a? Be asa hono izy ry mama. Be asa? Ie. Aleo antaniko aloha ary rasoloka. Fa misy ilany mamazy anga? Ie. Asaivo mandalo ao amiko izy rehefa tonga retsy a? Ay, asaiko mandalo ao izy rehefa tonga ao ary. Ranga. Fa maninona ho any tsy niara-nodina ro sy fetra fa mbola tsy ao izy. Ka mbola misy asa ho vitainy hono re ao e. Farany volana ange izao e. Tsy dia mahagaga loatra ane zany. Dia iresaka aminy amantsiko. Mba manahoana tokoa ny asan'izy iny ao e. Mandeha tsara e. Ny fianarana nataony koa moa momba ny fitantanana ka tsy sarotra taminy nandray ny fitondrana amin'ny maha-PDG azy. Hitako fa tena vitany tsara kosa ka. Misaotra an'Andriamanitra Ranga. Sady nomeny zafikely mianadahy mafatifaty sika no nomeny vinanto endry no soa. Mbola hafa ihany ny tena kristianina. Marina zany ramatoa. Ary mbola kristianina amin'ny ho avy satria raha mbola eto tany tsy maintsy misy foana neny sedre. Ohatra variana koa. Ary efa mifiry moa izao e. Amin'ny fito sasany. Dia mbola tsy tonga ihany fetra. Andao isakafo fa makeo izy rehefa tonga e. Ako tsy efa nafaranao nga moa i Bakolika. Atao very mivavaka e. Dia mazo to. Ody ry papa sy mama. Tena anakarena marina. Sady tsara be nge izany lokanareo zany e. Tena ao amin'ilay tiako mihitsy trondro gasy. Mitondra raha tiany se. Aleo fa andoharako dia hoentinao any amin'izy telo mianaka e. Misaotra ry mama. Ary inona aloha ny ilanao ahy e. Nanafatra mantsy Bakoly mba hoe akanisako aty fa ilainao ny vao tonga mihitsy mantsy ahy io. Tsy dia misy inona loatra rehetra fetra fa saika anontany anao momba ny asanao fotsiny a. Ay ve. Indrainao moa efa nilaza fa voafehanao tsara ny asanao ka azo ao tsara ny asa anaka. Aza adino hatrany ny misaotra sy midera azy.
ianao ny loham-pianakaviana ka izany no mahatonga miteny an'izany aminao. Mahafinaritra ery any ery fetra mahita ny vady aman-janakao e. Dia misaotra betsaka ary mama. Sambatra tokoa manana anareo ray aman-dreny mananatra trany an'ireo vady aman-janako. Mandehana amin'izay lovin'izay ny vady aman-janak'ise. Aromo ny lamima tsara ny asa tao. Efa nilamima ka. Zay raha no fa ilozako nareo dia tafandriamandro daholo. Nareo efa mianaka koa? Tsara mandro se a. Fetra mba nieritreritra kia hoe mba hamangy any dadasininy fa efa ela izay sika ny tsy tany. Solofo azy te efa herintaona sy tapany. Ny erina koa te efa handray enimbolana. Ka roviana raha no andehanana mba hametrapetrahako ny asa. Sady aloha mba herinandro fa raha fahakely no mijanona fa vizana an-dalana fotsiny raha vetivety. Sahona ozy indray aloha. Ie, mety lesy izany a. Aleo amin'ny sabotsy izao ary amin'izay afaka mandamy masa tsara lahy. Dia izay izany no atao e. Olazaiko amin'ny papa sy mama ny fandaharam-potoanantsika. Aleo mitondra fiara fa mbola kely loatra izy daka. Ho sahirana sy tsy afaka mijanona matetika raha hoe taxi borosy no andehanana. Ie. Indrindra raha hoe misy zavatra mba tiany hovidiana eny an-dalana eny. Marina k'izany izany a. Tena malahelo ankala ratsy ny azy zany raha iny a. Zay indray anao raha vao. Efa zahatra azy teto mihitsy ange ahy e. Eny e, lalam-piainana tokoa moa izao. Ka zay le fiainana e. Fa mahafinaritra ara matoa dia mba sendra olombanina ange ny zanatsika e. Zay kosa aloha e. Tena isaorana an'Andriamanitra ary mbola apetraka eo am-pelantanany no avy izay mifono mistera e. Zany mihitsy. Misy feona fiara ange zany rediny e. Tena ny ankizy ireo rainy a. Ie. Zany hoe bakoa le fa mianaka. Manao nareo rakizy a. Reninareo zao vao teo mihitsy nilaza fa hoe malahelo anareo kanjo. Tonga reto nareo Salama tsara verineny a. Rehefa zavikelinareo e. Dia roviana no hiverina. Dia vao tonga kosa veriny eny dia fiverenana sady no anontany. Eno a. Mbola amin'ny herinandro re a. Sahady ve? Tsy aleo ve mba ray volany. Aleo fa hita ihany re zany reneny a. Mansoa re rakizy fa ndrenareo ve agaga nareo a. Satrony ange nareo olony ety foana e. Ko maninona mintsy kosa moa e. Miasa ange raha matony ankizy. Ataony za raha ny asany ka. Sy neniko. Atreo aloha ny anio e. Ka inona aloha vaovao ry dada? Tsy dia misy firy sy a. Ny fahanterany ity no efa mandrosiko. Ny fahanginana koa no matetika e. Rindra moa rehefa lasa ny reninareo mijery tanimboly ihany dia za rery no ato e. Eny e, finahitra ery aloha zay amin'izao vanginareo zao e. Ataona fa lalam-piainana daholo zany e. Iaina ny ray aman-dreny rehetra zany fa ny ankizy tsy maintsy hanana ny fiainany avy rehefa lehibeko. Ka manahoana ry seza ho azy zao a? Mandeha tsara ry dada. Tsara kosa zany hoe somary nanano sarotra ihany tamin'ny voalohany fefa ny zatra zao dia mahafinaritra indray azako. Tena mbola hafa ihany ange zany hoe asan'ny safidiany zany e. Sady mahazo fahafinaretana ianao eo ampanaovana azy. Marina daholo zany fa manahoana rehetra izao tokantrano izao a. Eto koa? Ry bakoly e? Mahafinaritra ry neny a. Ka izao e. Mifankatiava tsara ry anakisany a. Io ny loharanom-pahasambarana ary ankino amin'Andriamanitra trany ny zavatra rehetra. Ome ho aty mihitsy aloha dia zafikely kotrotroko aloha e. Zay mantesa lohanareo ane ary anakisany. Botrabotra avokoa reto sy reto izy dako. Ie. Ary ny ala maraina tany angamba nareo matoa tonga tao ohatr'izao. Maraindraina ihany fa ny andry asa mianadahy fo. Tsy dia nirotoroto loatra teny an-dalana kosa e sady nijanona inteliko. Zany ihany rehefa miaraka amin'ny ankizy tia.
veto izany herinandro izany a raha pito izany tsika niala aty hitako ohatran'ny malahelo izany ingeny ry bakoly Za koa ki mahatsapa an'izany a. Tsy lovo kely koa raha isangisangy amin'ny laly lery. Hono ary fetra? Tsy azo alavaina kely nga kiny fotoana hijanonantsika aty. Orakisa mangina aloha anao hoe ohatran'ny miantso nge dady izany Iano Rakisa miantso izy izany aviaingana re vozeo fa asy zay nahazo andeninareo tato fa potraka rery tao amin'ny dosy zany ve Neny a fa maninona ianao Zay mihitsy ary lefa naiva ao loba tena izy fetra andao entina ny efitra Fa tondindry ilo bakoly so ivady feo nonon zazy Ravao Neny a mary avy ianao Ravao Io efa faniratra ny masony Neny a Neny a fa maninona ianao Tsy maninona rehetra fa fanina kely fotsiny Fanina very neny de kely misy tsy mety ao Zay no antony Akaiky ve ny dokotera aty tsy de lavitra ka aleo entinany ianao so de isy fitrangan-javatra tampoka amin'ny alina ka andao ry dada andao mihitsy aleo zany araka aminao sady hitondra fiara de mitonindry ry bakoly idio tsara fotsiny ny trano tsy misy atahorana ty mbola milamina fandripahalemana sady rakotom-piandry tanàna konga aho tsy mody izy fa nomenay toerany le trano nateo toerana entana taloha eny akaiky ny vavahady iny zay raha fa lasa aloha zay ry bakoly Ie ombanareo any Andriamanitra Zay fa niverina ry zareo voay ry bakoly Tamy nanahoana niakatra ny tosodany fa zany hoe efa nahazo fanafotika Neny a fa angamony neny misy tosodra hatramina irerena ireny rehetra zay nge nolazan'ny dokotera hoe tsy mety amin'ny tsony ny avela rery ao an-trano zay zao no mahalasa saina ioko So de nao hitsabo indray koa ary notsabony eo ry dada fa milamina aloha milamina doly aloha ny alina moa misy isainana efa nahazo fanafody iny sady efa nahazo tory ihany koa aleo izy aloha hiala sasatra de ianao koa ry dada ohatran'izay ahoana efa nisakafo nganareo ry bakoly ohatrany tsy ahatelina tsony aloka mihinana ihany ry dada na de kely aza ohatrany tsy mety mihitsy ko aleo fakako amin'le rona koa ianao ataoko ato reto de amin'izay ianao tsy mandeha lavitra iko ny vary sao de mahatsiaro ny endralina misaotra betsaka anaka de tsara mandro nareo de samy hotain'Andriamanitra de ianao koa rery dada tonga de mandehany ianao ry bakoly fa za mbola hijanona eto amin'ny dada aleo arapiako ny vilia de miara-minana aminy ao ianao zay mihitsy ake amin'izay izy mahalamy betsaka ko misaotra rery izy roa misaotra teny ianao ry dada zanakao ny izay na izany azy zay fa lasa mazotoa de tafandrimandry nareo telo mianaka koa bakoly rehefa nieritreritra aky de hoe tsara raha sina olona miara-mipetraka amin'ny dada sy niny zany hoe olona namana sady ho mpanampy azy ireo mitovy ny eritrerintsika ry vetra mandra-pahatonga an'izany ahoana nefa satria mbola ho tadiaviny izany sady tsy maintsy hoe olona azo antoka ary ahoana ny hevitra amin'ilay analavana ny fotoana hijanonana aty ohatra hoe ampiana herinandro ka zao ny eritreritra n'izany tokoa ny alina ary bakolika zao ngamba no ataontsika hoe ahoana mijanona aty aloha nareo telo mianaka fa zany mandeha rapitso zany hoe andamy maniasako any aloha de miverina tianay ka rehefa mipetraka tsara ny aty vao miverina moditsika de ahoana mety amin'ireo ve zay tena mety ry vetra misaotra anao fa tena vaty marina ianao solo tenako sady solondreo ray aman-dreny misaotra lesy ianao koa aditoko ki zany tady de efa raitsika roa ny ray aman-dreninao de ray aman-dreniko ihany koa de zay zany no atao kia aleo hitsangana amin'izay karakara sakafo sady hijery amin'iny mahazo tolo ndefa ho any amin'ny dosy de
andalany koa ny avy eo e. Ka nanahoana izy tato ry dada, salama? Salama arsia. Io mbola matory io ko. Vao avy ninana fanafody sady mba nanindry sakafo kely teo e. Tsara kosa zany. Zay aloha e. Fa ahoana ry dada? Ahoana ry fetra? Nareo mivady ve tsy mba nieritreritra ny mba hakakizy hoe namana anampy anareo? Tsy nieritreritra an'izany mihitsy aloha zay hatrizay e. Fa zao voatra ny mieritreritra an'izany fetra. Nareo mantsy tsy maintsy hodoka. Teo zao ny tena nahalasa ny saikoko. Tsy azo ajanona rerintsony reninareo. Le rakoto avy eny Ambojanary mpiandro vavadiny ihany inge niato zao e. Ka ny amin'izay indrindra ary dada nanapahana mivady an'izao hevitra zao a. Hijanona ty aloha izay telo mianaka mandrapa. Izay efa mianaka mantsy e. De niasanao ahoana amin'izany fetra hiakatra ihany raha-pitso andamo maniasako any ry dada de avy eo miverina ty indray a. Zay angako. Tsara zany e. Ny amantsy ange anaka de tiako loatra ny vady misara toerana ely e. Tsy ino angam sery fetra raha ilazako fa tsy mbola nisy fotoana mihitsy hatramin'izay nivadianay ka hoe misarahana ifandriny zany zany very ary anisan'ny napatezany tokantranonay zany fetra. De ampitaiko aminareo zanako e. Bakolo raha teo mahafantatra zany tsara. Nisoro se fianatra ary tsara misoroka noho mitsaba. Misaotra ry dada, voaraiko ny anatra ao. Ela nitezana marina ny lava volo. Maharesaka ery nareo mianaka izany manao ny dada? Ary toa mbola matory neny? Salama rehetra. Ka le fanafody mihitsy ange no nampatory azy e. Fa nga efa misakafo neny? Namana ny dada tamin'le ronako izy aky dia nahazo tory rehefa avy ninana fanafody tsara kosa zany ko. Za ty saika anatitra vary sosoa. Ataovy ihany ny sosoa dia hinana ny dada de hosaromana ny an'ny eny mba hinanany rehefa mifoy izy. De zao kery bakoly efa nilazaiko ny dada nge le fandaminana nataotsika fa le olona nampony mbola tsy azoko verika. Mila olona azo antoka mantsy. Ka mety daholo zany le zoroa. Aleo eritreretina tsara nefa sao de mampisy olana fa tsy vahaolana ndraiky. Inona no tiany dada olazaina? Zao rehetra ry bakoly hoe ahoana? Olona mahay miara-monina. Hitanao ihany renao sao de vao mainka ampitombony aretiny ndraiky. Olona matotra ka tsy mila baikona isaky ny anao zavatra re zany mahita foana rery izy mianaka rehefa mitady samy mitaditsika. De mirahary ny fahasalamana ho an'ny eny ary dada ary mangatadalana ihany koa. Tsy hita moa tsy maintsy mandefa mbola mainka hiverinako. Eny zay ry bakoly de endry tsara indry eo biso amin'ny dada ny zanany aloha raha pitsoany inge za de miverina fa za be eritreritra laha koa endry tsara. Ny tsara mandroso de tsara miverina. Soavadianaka mampamangay azy mivady ray aman-dreny sy ihany de ohatra ampitondray azy ry bakoly le fromage vao natao de le akoho vatony iny koa tongava nofo no misaotra ry dada, ny moa ty mbola matory fa de veloma ao aminy ao hiverina ihany raha vao vita ny ataoko any. Tena tsy nijanonjanona mihitsy dia nalako tonga ala sady mahatratra sakafo atoandro tsara ka nitolaka aloha rangava ho any am-piasana. Ndry areza izy telo mianatra ne mama koa vao tonga dia efa mandro soa ary loha salama tsara. Salama tsara zay ro mama. Fa ineny tsy de tsaratsara loatra ka nijanona any aloha ry zareo. Za koa ary mbola hiverina any fa andamo maniasa ty fotsiny ange. Fa izy papy efa ho avy izy zay fa naninona hoe raha vao ka niakatra ny tosi-drany fa lay saika adiniko marina
reto tokoa aloha misy zavatra nampitondray ny dada ho anareo. Andray e tena misaotra azy anaka. Ataoko roa mihitsy ty. Zany zao no azoazo mivava amin'ity hafanana be ty. Fromage. Angamo manao ny tonkory zareo rifetra. Sady vokatra farany iny a. Tonga soa rifetra. De tratra-soa papa. Ohatray. Ary izy bakolo telo mianaka sa efa any ambony? Mbola any ry izy. Zany hoe efa nilazaiko amin'ny mama teo ihany fa tsy salamina iny fa niakatra ny tosi-drany. Ohatray. Za koa ary nge mbola iverina fa andamy maniasa ty fotsiny ny akarako io. Eny e, didy daholo zany sia. Tsara aloha nataony se. Fa izao misy asa miandry ny se mihitsy ao de mety afiriny zany nareo no hijanona aniko. Ka arakaraka ny ahitana olona anampy an'zareo papa. Zany hoe tsy mahazo mitetra rery tsy mantsiny iny ka olona anampy sady namana atokisana ary matotra ny olona ho tadiavinay. Marina kosa aloha zany e. Aleo raha riva manao resaka se fa aloha isakafo aloha de afaka makana kely sia. Eny re anaka. Fa hoana Rasolo ahoana zay ka? Hevitra ihany amin'ity le olona mba ho alaina ho namany reny ny bakoly. Maninona ho ara le zanaka Ramatoa Zoly anabavinao no alefany. Sady to tsy mianatra tsony izy iny sady mba ho fanampiana azy koa nge zany. Fa angamo tsy mianatra tsony le kiala kely iny. So de mba hanahiran'olona aniko sady mbola tovavy kely iny avitinina any akory. Ay moa tsy nilazaiko anao tokoa. Nandalo tany anie izay mivady tamin'ny herinandro teo e. Niantsena teny sady namangy. Efa vehivavy lehibe tokoa sady matotra be. Mamboly sy miompy zany ny tena tiany hony e. Ary Zoly reny mihitsy nanipiresaka sao mba misy olona andray azy asa fa ataony avokoa hony. To hoe kilasy fahafito izy nijanona fa atao nianatra tao zavatra ihany nefa izy. Ay ve. Ka ho ito ihany re zany. Aloha andao kely anareo ry papa sy mama. Zay aloha fa lasa. Andao ary. Mampalailay ny raha zay ny fiainandrana-bavy hatramin'izay nahafaty andrazily vadiny zay efa betsaka izay fanampinana atao zay fa tsy misy afa-tsy ny fanomezana asan'ireo zanan'ireo sy ny fanofanana arak'asa mba aleo tena nampiny ireny ny vahaolany. Lehilahy matoa mantsy zao efa mba manana BPC-ko. Io ny tokony ho tohanana. Iza moa? Nary lehilahy matoa. Raha mety maninona moa raha alaina hipetraka aty amintsika nary Rasolo de mba hanala fahanginana koa ary mba afaka noho fianarany tsara izy. Zany mantsy. De ho ito izay safidiny. Efa somary nangata-maso ihany izy fa ny vavany tsy niteny. Sady nilazaindreny fa mahay mihitsy izy any am-pianarana. To samy matsilo saina avokoa mantsy ireo ankizy ireo fa ny fahafahan-Rasolo ny tsy ampy. Soa ary fa nisy ny pensionko. Apetrako aminao zay rehetra raha zay fa raha riva miresaka mifetrako. Eny Rasolo ianao nga mbola iverina any am-piasana? Ka efa tonga fetraka tsy ho antsony fa lalakafa ny no alehako e. Mifanao fotoana amin'ny radeza fa misy trano lehibe azo anaovana orinasa zay any de aleoko jerena aloha ka fa ahoana ka? Ka nararotra anao de ho any amin'ny Zoly hiala ao an-tsapanana re e. Ay ve. Aleo fa teliko eny ianao e. Avy eo mamonjy ny fotoanako amin'ny radesy. De ahoana ny aminary? Ekenao ve aloha e? Eny rehefa mety aminao re de ekeko e. Ngeza ny asa tato zany Mansoa. Bonjour monsieur Fetra. Bonjour anao. Ahoana ny anao zay? Tsy maso akory anefa mba. Ahoana ny anao zay raha matokely sainty any? Azafady. Saika mba hitondra an'ireto taratasy reto atao signia tompoko. Apetrao ara azafady de alohan'ny ravanao alaina sady sa hoe taratasy maika ireo? Misy maika ihany ny sasany tompoko. Ka raha izany ary tsy maintsy jereko sy hodiniako tsiraray aloha ireo vao manao sonian'ireo ka zao ary atao ahoana zay? Avao zay tena maika de miverena afaka adiny ray fa reo no jereko voalohany. Ny sisa aloha entinao ihany de rehefa maka ny reto anao mametraka azy indray maza hoterany tsara ianao de atokana aloha zay tena maika.
mihitsy rifetra fa efa ela no nitseriritranao efatra any am-pianarana mihitsy. Rehefa samy afaka bakintsika dia ny sara toerana satria ianao nalefa ndray aman-dreninao nianatra tany Andafy. Hatramin'izao dia tsy haiko mihitsy no mampionona ny foko. Efa herintaona izay no nisako tato ary nindrainao no nandray ny dosiako. Dia tena tsy fatatrao ve asa ianao mihitsy ny tsy tia ahy mba tsara bika manendrika ihany nefa. Fa ny tena mahasorena sy manetsika ny ambom-poko dia ny hoe olona ohatran'iny kosa ve ny lasa vatonao. Azo omena tsindry ary Monsieur Fetra. Efa ela no nanomanako an'izao ary tsy maintsy tia ahy ianao. Reto le dossier maika ry azafady Monsieur Fetra. Saika afa-paraka. Apetrao azafady. Alaiko eo izany afaka adindray Zay fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Andeha tokoa moa izany. Hitanao tsara fa ianao indray no iraikitra ohatran'ny dita hoy ny fitenenana. Dia mazotoa ary ianao Monsieur Fetra. Ianao koa torako izany. Hevitra efa tapaka ny ary Fetra malalako. Fotoana izao efa mijaly loatra. Efa manao nofony eo anilanao te ho fihinao, te ho roanao, te teo eo anilanao foana. Tena adala mihitsy kosa aty ka. Adala amin'ity. Solofa zarery ny ato amin'ity birao ity Ary aleo aloha andeha an-tany an'Andriamatota leso dia hisotro kafe izy. Iza, Mansoa. Azafady tompoko, za ihany. Ka mbola tsy ampy adiny iray nge zay sady tsy... Zany tompoko fa saika mba an-tany anao fotsiny afa adiniko le teo hoe hitondrana kafe ve ianao azafady? Fangatsy eo raha matodety. Congé izy tompoko. Azafady ary. Kafe tsotra tsy misy ronono mahazatra. Eto amin'izay no andrarahako an'ilay fanafody tany amin'ny Madame Fenoasina Velo izay. Zay. Ary aleo aroroina tsara. Indray mitete fotsiny mandritra ny 5 andro dia efa manaiky andrino izy. Ary aleo aterina amin'izay fa sasamy andro izay ilay malalako Miala tsiny fa tsy nandondona tsony tompoko. Tiany kafe anao dia masotoa? Misaotra. Ary manitra izany. Tsy misy soranao ry malala. Raha araka ny filazan'ny madama be dia arakaraky ny isan'ny fampiasako an'ilay fanafody no hiasany aingana. Ary raha vao manomboka mihinana izy dia efa misy fiasany iny. Ny fanosorana ny sezipetrany zao no ataoko manaraka. Dia ny fanosorana ny vatany ao aorian'izay. Izany hoe amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana satria rehefa mikasika amin'ny vatany fotsiny dia efa mety. Hitako ny hevitra. Rehefa manatitra ny reto dosia ambony reto manao an'izay satria sady manatitra izany manao veloma. Izany hoe rehefa akaiky ny ora firavana. Izay mihitsy rangany atao aleo amin'izay noho ny asako fa efa tsy honoviko intsony ny fiarahantsika manomboka eto ry Fetra malalako. Mahery be izany kafe izany za mihitsy nefa vita ihany tia ny asako fa miandro ny akanjo Saint-Azy fotsiny izy. Ary ohatran'ny pokato be nge ny lohako izany. Fa naninona tampoka teo ary Manso, ary to androzy tokoa mory malala. Vita ve ilay taratasy tompoko? Fa inona ary ty tomboko ty Saint-Azy zany nge ka mahafinaritra mahay miasa. Ny tsara reto taratasy nataoko sy ny reto ka toy izy fa tsara. Ary toy ny ova sahady ty izany. Sady jery eo izany fijeriny Leo fa ho raisiko tanana raha rifa. Tena mandaitra ka.
Le dosie asiana soni maninona moa raha vitaina any mety ka zay fa vita avokoa efa akaiky inge zany ora firavana zany aleo aloha andrasa ny sainty dia ody amin'izay afaka mandroso ka miandry anao mihitsy io ka efa vitako ireo le taratasy nasiana soniry mademoiselle misaotra tompoko ary aleo atao veloma amin'izay tolorako tanany ity vomody dia ilozana ary ianao tompoko fa voaraiko reto sady efa tonga ny ora firavana eny tokoa fa maninona ary ahy zany omendalana ary ianao veloma ary veloma ary aleo koa ody amin'izay ka ary sainty avy ity mbola voanivoaka ny vavahady ty aleo hoe anatonana sao lalana raisana ihany ary aleo diana tsy taloha iny fa nivoaka ny vavahady ny fiara mietsika ndry iny fa mijanona sady mampaneno klakson monsieur Fetch fa aiza ianao ty mody sao dia lalako ihany sady toa be olona be tsy amin'ny arehetra zany eny tosy raha mety aminao tsy maninona fa miakaraka lalako ihany koa mantsiny ay misaotra ary fa aiza moa ianao ny mody ry monsieur Fetch any Momamory ry sainty tena mahatsiaro hafahafa mihitsy inge ahy zany ohatra nidodo be zany ary inona ary zany fofony zany toa misy zavatra manitona zany any amin'ity sainty aty ohatra ny mandinidinika be koa le ry zany zay le aza tonga sahady koa izy zany aiza ianao napetraka eto aleo eto fa tsy maninona ary sady efa akaiky ahy eto dia misaotra betsaka monsieur Fetch tsy misy fisaorany lalako ange ty ay dia manofisa mamy ary manofisana mbola ety ambony fiara kosa veretsy eny ianao ihany koa eny ary anonofy ato koa ianao ry Fetch ary tsy afoy atsony ay tonga ianao makanesy tsy any efitratsy rehefa aveo ry Fetch fa efa ao papanao ary misy vaovao koa ny ao ho avy ary mama manososy dia eo mazotoerana dia sady misakafotsika no miresaka ka ataovy aloha mivavaka ka hoana raha zay nanao ahoana le resaka tany amin'ny ray aman-dreniny Zoly iny nanaiky avy hatrany izy rasolo kosa saorana ary nasesiny nary koa nazoto tokoa ary saika tonga dia nanaraka fa ny reniny tsy mbola nanaiky satria nisy olona nyresaka taminy mba hampanao fanakazo hony nahita an'ilay haingotrano namidy ny teny an-tsena hono zany olona izany ka sady ny vidiny nanontany an'izay nanao an'ilay izy ka teo zany lazainy an'ilay olona hoe inary no nanao an'ilay izy dia nalay mba hanao an'ilay sary sikotra mba hatao fanomezana dia rehefa vita hono izay vao makaty izy ay ve ka mahay tao zavatry le kely iny tokony ho toanana mihitsy izy mba hamelo maso ny anarandrainiko ary le vavy matoka nanao ahoana nanaiky ve sa tena mazoto tokoa moa zany ka eo indrindra sika izao fa roviana ho Fetch no hiverina mba hahafahantsika maka azy ihany ka tsy misy azoko mihitsy ange le resaka vao vary se ny olana ny amin'ny naman-dreniny se dia le zanaky ny nitozolo vavy matony eny hoany dia miandro izay andehanany se no hakana aziko fa firy taona moa
Iza moa le anaran'izy teo? Tsy haiko izay tena anarana fa very anarana aminy hoe Kialasoa ary ny taonany tsy efa mihoatra ny 20 taona iny. Aleo fa andeha alovako any ary alohan'ny asako rapitsy maraina ary nary se mba alaina hotaizana ato kosa ataoko fa tsy ho sarotiny se tsy maninona mihitsy ka zarako aza misy olona nala fahanginana amin'ny mamatoko so ano ohatran'ny eny Ravo ao tena mety mihitsy zany ka olo-kafa aza ary papa sy mama mpinako maika ve fa niavana indray dia efa izay zany fetra efa mandroso alina ity ny andro ka aleo samy hamonjy ny trano fatoriana sa tena marina ka saika adiniko ny amin'ilay trano fanaovako fotoana tamin'ny Radeza marina. Trano inona ary papa? Misy trano lehibe azo iasana zay ry se any tena tsara toerana le izy aleo fa rehefa malalaka ny fotoana dia mba miaraka makany tsika zay fa tafandrimandry ry se tafandrimandry ry papa sy mama eny ary mba lalako iny nofoko alinika to tsy andriko izay ahitana ny sainty fa ahoana koa ary zany manao papa sy mama manao ny se ary nahavita soso maraina ngery mamy zany inona zao ny lokato oay aitro ny voendy ary ty misarony ty ary mbola nisy ambiny kosa zany akoho zany ko ka nanao ny se nahita toro tsara ve dia ahoana andeha anio ihany zany se io sa andeha ho izy ohatra so dia mbola tsy taita tsara ry se zany andeha hamonjy ny vady aman-janaka se sady akany Kialasoa eny amin'ny volony eny toany seko ka eny aleo ary aloha eny amin'ny eny tozolo dia avy eny mandalo any am-piasana fa anga mbola misy tsy milamina andry fetra eny masotoary dia alaminy tsara ny eo amin'izay mba afaka mijanonjanona kely ihany nareo sady manazatra ny Kialasoa makarivotra ihany koa nareo zany mihitsy zany fa mba efa niala aloha ihany marina tsy fahatany indray izay milaza rehefa mirava rangahy no andalo ny endrineny toa ala aloha mihitsy ary ariva dia inona tokoa moa zany ny asa atoko ato rehefa tonga doro nge mipiasa zany dia mba efa miborony koa ve izay sainty tena tsara kosa nge izy zany miaraka amin'irety fitafy manara-batana azy foy ary iny ny zato atony dray maro ny zato fojorony na ninona koa raha ny tsy hitako izao ohatramin'izay tena lafatra mihitsy tia marina iny fa tonga fetra ary aleo mody vo haiko ny varavarako izany tsy ho taitra eo io madama be koa moa manome toky ty fa evakaiky hodiko tsy hita aloha fa omeko lamosina io fa mandinika hitako avetsy amin'ny fitaratretsy ary aleo hitotiako tampoka amin'izay bonjour monsieur Fetch bonjour Saintia io fa mamonjy mandray tanana ny sady mingolangolo ery tratrako ty marina inona ny ataoko anao ry monsieur Fetch misy dossier iray izay sisy ty dia asa raha manam-potoana andiny anazy ianao fa hoentiko ratoandro any amin'ny client ma eto aty fa vitaiko izao fa tsy mandininy ay dia alaiko avy eo zany eno mahafatifaty angenao zany tena manitona be mihitsy
aza dia manao izay mahamenatra rery monsieur Fetraka. Io fa manomboka miresaka. Ay, ianao anio e. Tia ny kafe anao ary dia masotoa e. Dia misaotra betsaka amin'ny fikarakarana ary saintia. Ary mahamiringa izy izany sady manitra. Izany ve? Tsara ohatran'ilay mandroso azy ihany koa. Zahay ilay nolazainy madama be. Manomboka mankafy an'izay rehetra ataoko sy omeko azy izy. Sady mitambatra ho daholo koa moa izany ny ody fity, ny be korotana sy ny be manaiky. Ary iny tia mahafalifaly ny saintia e. Saika afa-baraka marina. Saika hitany na nisorako an'ilay fanafody tamin'ny tanako. Mahatsiaro an'ilay blagy nataon'ilay olona tafiaraka taksi be tamiko azy zahay. Ka mba azondry zaraina ve raha namme? Ay, tena azo zaraina mihitsy ka. Nefa tsy aleo ve rehefa amin'ny fotoana fisakafoanana atoandro ohatra e. Sa ianao momondy? Mety izany ka. Aleo amin'izay rehefa avy eo izany. Ay, masotoa ary. Merci madama be. Dia ndriko toraka izany e. Eto amin'izay ny anomanako dingana manaraka. Ianao indray dia tsy afaka amiko izany tsonotro fetra malalako. Fatiny antsika no hisarahana. Ary aleo hidinako any amin'izay fa efa ao izay iny. Io tokoa iny fa efa sasamiandry. Mandrosoka eto anaty fiara. Ie. Izay tondrako indray mety a? Ay, mety ka. Tsy lavitra fotsiny fa mbola hiverina ihany. Marina izany e. Ato akeny tsara nandro aminy a. Za zao manasa andry a. Fitio izay sakafo tindry fa misy maro azo isafidianana tsara ato no na italiana izany na chinois na indiana maro isan-karazany. Dia tena ho sahirana izany a isafidiko. Aleo izay fantatra ihany no farana ka. Dia tena misotra ry monsieur Fetra. Tena voko be a. Tena marina e. Dia anjarako indray izany izao no manasa anao rehefa mirava raha riva. Ataoko fa tsy andahy ianao. Eny re. Ary andao amin'izay aloha andeso ho tara fidirana ito ianao. Efa ho vadin'ny patron ka tsy maninona e. Izay fa raha riva izany a. Izay izany e. Way, tena mamy tia miantso ity. Allo mama. Somary tara kely raha riva fa mbola voany io ka. Tao mbola tsy nandalo tany amin'ny Zoly akory ianao. Ka voany mihitsy angia io e. Ary angatsy andeha hidina androany ianao ty e. Rehefa raha riva miresaka ary mama fa tapahako aloha ny antsonao. Mbola misy client miresaka amiko mantsy ato. Azafady re. Tia langako marina. Tô tsy tia hidina an'izany a. Ny fiarahana amin'ny Saint Arariva zao no masaka atotsaiko. Tena tsy andriko mihitsy izy izany. Ohatra ny tsy afaka atotsaiko mihitsy le endriny, ny fiteny, ny bika aman'endriny. Fa naninona koa reny tsy nahita nina hatramin'izay e.
Ary fetra ry ary iny ny tia mahalasa saina an'izay ty e. Tsy hitany se akory nidirako teo ary to papa fa ahoana? Ao tsara ve aloha se zany inona mbola asa tsy milamimato? Ka tsy zany fa mbola misy client vaovao zay ry papa. Tiako za mihitsy no miona aminy. Zay ataony se asa daholo zany. Fa ono anga mbola hoela anga se zany ka. Saika hiaraka amin'ny se mantsy fa mbola nampidirina garazy ny fiarako fa mitady anaran-dalana ka sao manahirinako. Nefa se ary ty mbola be asako. Aleo fa asaiko aterindra benja sofera ary any an-trano miresaka. Zay fa mazotory se misaotra. Ndray mariny ty laingako. Inona koa zay client io? Fa maninona ary azany? Tia ahitany sainty avola. Sa to lasa tiako zany izy. Aleo rangahy hidina amin'izay ny birao rehefa tsy misy mpiasa tsongy ato zany mbola ao amin'ny birao ny ary ve sainty azay? Io eny sainty ary to mbola variana be mihitsy. Mpiasa mazoto Ainao tena mandeha be zany oro zany Ianao ndray dia tsy maintsy tonga keo am-pandrinako any oro fetra. Efa ela ny nindrasako anao. Andao amin'izay fa milaminy reto ary. Ka aiza hono zany hitondrany ary patronina. Miandro mibaikinao nge ny soferanao sifo. Aleo aty ivelany no hisakafo raha any an-trano mantsy dia mbola hikarakara sa zay mety amin'ny riany io sifo sa aleo ary any an-trano sady afaka manome fanafody anao amin'izay raha afako ka raha izany ary aleo vidiana aloha izay ilainy andao zany hijanona etsy aloha. Andao fa hiaraka aminao any andao ary ry fetra. Oay azafady fa mivantana be tsy maninona ka ny tiako hiantsona anao zao sainty. Tianao ve? Tiako be ka. Fa hono fetra ve tia paty? Ny eritreritro mantsy zao dia hoe tsy hinam-bary. Adalanetia nosoratany Randria Mampianina ary Lala Lea. Novelon'ny Vantsoa Ny Ravo Anjariliva ary Miajanirina niaraka tamin'ny Faly Rakoto ary Sinaizy. Tovirazana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatontosa. Mbola itoy